Ya, miarabantsika eto Toamasina zany a, tonga eto Mata Jeune mikarakara ny salon de l'étudiant andian'ny fahasivy eto Toamasina, izay ho tanterahana ny rahampitso alakamisy faha 1 volana aogositra sy ny faha 2 volana aogositra etsy amin'ny gymnase Govera Soafita. Ny hetsika karakara Mata Jeune dia hetsika anankiray entina indrindra hanampiana ny mpianatra malagasy izay eto Toamasina moa zany, mpianatra rehetra eto Toamasina amin'ny fampahafantarana ny fianarana ambaratonga ambony azo anisana fianarana aorian'ny baccalauréat. Mino aho fa ivalo tian'ity ny baccalauréat na rahampitso ka tafiditra soamantsara zany ao anatin'izay le hoe inona ny atao aorian'ny bacca dia tonga Mata Jeune miaraka amin'ireo fianarana ambaratonga ambony avy eto Toamasina, avy any Antananarivo ary ivelan'ny Madagasikara izay anjay anjara amin'ny salon de l'étudiant io dia ame fahafapo antsika rehetra ray aman-dreny sy mpianatra izay amporisihana mba hanohy fianarana ambaratonga ambony aorian'ny baccalauréat zany fa tsy hoe nahazo bacca dia mijanona amin'izao. Izay ny tanjona voalohany ho an'ny Mata Jeune amin'ny fikarakarana hetsika tahaka itony. Ny mampiavaka ny hetsika indray amin'ity taona 2024 ity ny fahamaroany ny mpandray anjara. Raha misy hetsika hitantsika fa ny Mata Jeune amin'izao fotoana izao dia 30 isan'ny mpandray anjara ao anatin'ity hetsika ity. Izy ateo hoe ery amin'ny gymnase Soafita no misy anazy mandritra ny 2 andro. Ny zavatra hitantsika eny dia misy ilay teneniko teo ny fianarana ambaratonga ambony ampahafantatra momba azy ireo, fa ihany koa ilay atao hoe orientation na ilay torolalana mba hahafahanao zany mahafantatra ny hoe inona no azonao atao, inona ny filière mety aminao dia misy test maromaro atao eny ary maimaim-poana izy io ahafantaranao zany ny personnalité anao raha zay ny mahalaza azy ahafahanao mahafantatra hoe anao inona tokoa za ty, anao médecine ve sa anao gestion sa anao infirmerie sa arakarak'izay zany le zavatra hitranga mandritra an'io rehefa mivoaka le test zay ataonao, maimaim-poana io izy ateo. Ny faharoa mahazatra anay dia mitotro fanomezana kely zay ho an'ny mpianatra izay tonga voalohany mandritra ny hetsika. Ho an'ilay tonga voalohany zany ho an'ny antsirampitso lakamisy sy ny amin'ny zoma dia misy fanomezana avy aty amin'ny Mata Jeune izay ilaintsika tokoa amin'ny fiatrehana izany hoe fianarana ambaratonga ambony aorian'ny baccalauréat zany. Ny hetsika moa zany amin'ity taona 2024 ity dia andian'ny fahasivy ary nolazaina teo zany maro ireo mpandray anjara. Ny mampiavaka azy koa amin'ity taona ity dia ny fisian'ireo fianarana ambaratonga ambony avy any ivelany maromaro mihoatra ny tamin'ny herintaona izay ho antsika izay maniry ny amin'ny fianarana ivelany zany dia afaka tonga ihany koa amin'ny fotoana io mahafantatra bebe mahakasika an'ireo hoe aiza avy no mety fianarana azo anomezana fianarana aorian'ny baccalauréat ankoatran'ny Madagasikara zany mazava ho azy. Ary ny farany izy ateo dia tsy misy ny vidim-pidirana ho an'ny hetsika ka eto izay dia manasa antsika ray aman-dreny, manasa antsika mpianatra izay vao afaka bacca. Eny fa na tsy afaka bacca ihany koa raha fa any amin'ny ankizy any amin'ny seconde, ankizy any première hatrany amin'ny terminale ho avy anatsika izany mba fiomanana amin'ny inona ny zavatra azo atao aorian'ny baccalauréat ary vonona moa zany izay karakara sy ireo toeram-pampianarana ambony be miaraka aminay amin'ny fotoana io amin'ny fahafapoantsika rehetra eto Toamasina. Mino aho fa ho avy daholo isika ary tsy adino hoy izy ateo ny mitondra taratasy stylo mba ahafahana mandray noty na dia efa misy flyer sara dia mba ahafahantsika mahalala hoe ohatran'ny ahoana tsara zany fianarana ambaratonga ambony zany eto Madagasikara. Dia manasa antsika rehetra ho tonga rahampitso izany fotoana manomboka amin'ny 7 heures maraina tsy miatotsika ny atoandro hatramin'ny 10 heures hariva, ohatra ihany koa ny andro zoma dia manome fotoana antsika rehetra ho tonga maro. Eto koa io izay dia misaotra ny mpanohana ofisialy ny hetsika atao Toamasina dia ty université izay efa mpiara-miasa ary atao hoe mifandray tanana hatrany amin'ny fikarakarana ny hetsika tahaka itony izay université ihany koa eto Toamasina. Ary mino aho fa fantatsika maro izy dia raha fantatra azy bebe kokoa tsika zany dia manasa antsika ho tonga eny amin'ny salon de l'étudiant izay karakara Mata Jeune ho an'ny rahampitso sy ny amin'ny zoma amin'izao.